fahafahana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Apokalipsy toko faha 7:10. Anisany mampiavaka ny boky Apokalipsy ny fisian'ny liturjia na fanimpom-pivavahana na fanimpom-bahoaka any an-danitra. Ao anatin'ny Baiboly zany misy karazany liturjia maromaro ao. Liturjitsika hoe alana avy ao, misy liturjian'ny fifonana, fiderana, famelan-keloka, fitahiana sy ny sisa. Ka ny liturjia amin'ny Apokalipsy ao dia liturjia any an-danitra. Ny apokaliptika na ireo mpaminany dia mifindra toerana ara-panahy mba hahita zavatra. Amin'ny fiteninareo ankizy dia hoe remonter le temps na voyage dans le temps na austral. Mahita zavatra milasa zareo nefa mitsikilo amin'ny zavatra ho avokoa. Eto John zany nitsikilo zavatra any an-danitra dia nahita ny liturjian'ny lanitra, izay liturjian'ny fiderana ny ankamaroany. Any an-danitra zany rehefa tonga any zany dia misy karazany zavatra maro anaty liturjitsika io tsy tonga aminy. Any zany tsisy mifona tsony satria efa vela eloko, ka raha any ianao mifona dia voaroka avy hatrany. Efa tsisy zany tsony aminy da aty any ianao no mahazo mifona. Amin'ny tsisy liturjian'ny fangatahana koa any ho anao fa ampy ny zavatra rehetra. Fa ny fiderana, ny fisaorana ny betsaka satria efa azo ny zavatra rehetra. Ary zay zany ny amin'ity liturjiany any lanitra ity. Ka ny toko faha 7:10 zany dia maneho ampahana amin'ireo liturjia ireo zany. Ao amin'ny 9:9 misy an'ilay hoe Alleluia, fa ny Tompo Andriamantsika dia nitsitoa no mpanjaka. Ny liturjian'ny lanitra amin'ny Apokalipsy ny maro be ny tantaran'io. Anisan'io nazahoana ny hira malaza ataonareo hoe Alleluia andel, satria liturjian'ny lanitra le teny hoe Andriamanitra Tompo tsitoa no mpanjaka no loha hevitra ao anatin'ilay hiriny. Ary lazain'ny mpanao tantara fa nanofy zavatry ny lanitra mihitsy izy namorona n'io hira io zany. Fa eto zany dia niafitra hoe inona no afatry le liturjian'ny lanitra io amintsika manoloana n'io Andriamanitra Tompo tsitoa sady mpanjaka. Ny Tompo dia milaza fananana an'izao rehetra izao. Ny tsitoa dia milaza ny heriny, tout-puissant, omniconscient, omniscient, omnicompétent, omnipotent, izay ilazana azy omniprésent. Dia ny mpanjaka efa fantatsika raha teo ny dikany sy ny hoe Andriamantsika. Zavatra roa ihany sy ny antsika amin'izany fankalazana n'Andriamanitra Tompo tsitoa. Manana ny fanjakana rehetra azy amin'ny Tompo ny fanjakana ho ny loha hevitra zany. Zavatra voalohany dia ny fanompoana azy. Raha Tompo izy, raha tsitoa izy, raha Andriamanitra izy, raha mpanjaka izy, raha aza ny fanjakana dia tsy maintsy manana mpanompo izy. Manompo azy amin'ny fahatahorana, zay ny voalohany. Ndeha vakitsika ny andinin'ny 5 sy ny 6. Andinin'ny 5 sy hatramin'ny 7. Vakitsika andinin'ny 5 ka hatramin'ny 7 manao hoe ary nisy feo nivoaka avy tao Sezifia ka na hoe midera Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe teo aminao. Baiko mivoaka avy an-danitra amin'ny fanimpom-pivavahana an-danitra io hoe miderahany Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra. Ary ny rehetra io, baiko io, didy io. Ka raha ianao zany tsy mahay miderin'Andriamanitra avy etỳ dia anahira. Fa baiko io, na ny kely na ny lehibe, tsisy ankanavoko fa tsy indrino hoe amin'ny fahatahorana, sy fiderana ivelany ihany fa fiderana anatiny. Efa manompo an'Andriamanitra da mifono saina fanahy. Ary zay tadiavina eto. Amin'ny fahatahorana azy
didinana ny kely na ny lehibe, ao anatin'ny fiombonany milo manompo ianao, amin'ny tokantrano amin'ny asanao manompo ianao, ary le fiderana eto dia maresaka tahaka ny kotrokorona izy, tahaka ny rano be. Dia indray tsika dia tsy dia mahavoa mideran'Andriamanitra izany raha misokatra ny vava, fa io zany anisan'ny zavatra antom-pisitsika ety an-tany ka hatrany an-danitra. Io ihany liturjia miditra any, fa ny liturjia hafa rehetra dia tavela aty. Rehefa any amin'ny liturjia ny lanitra ianao dia mahay avokoa, zay mahatonga azy hoe tahaka ny kotrokorana sy ny rano be, amin'ny tsisy hoe mivalam-peo zany any an-danitra. Dikan'izany dia ny mbola tianao aza matahotra hira na tsy tsara raha ny feonao, fa andro zany fanomezam-boninahitra amin'ny tompo amin'ny tena saina fanahy, fiomanana mandrakariva andray ny tompo, ary zay mahatonga efa niomana ny vavy nozy izy tompo Andriamanitra tsy tompo. Ary zany tokony atao amin'ny olona hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fahatahorana na amin'ny fanompoana ataonao amin'ny fiangonana, tahotra n'Andriamanitra nanaovanao azy, fa tsy hoe menatr'olona na filamindera na fisesehoana, fa amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra no anaovako ny asa fanompoana na amin'ny fiangonana na amin'ny toeram-piasako na amin'ny toeram-pianarako. Za dia solon-tenan'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra nalefa hianatra, mpanompon'Andriamanitra nalefa hiasa, mpanompon'Andriamanitra nalefa hanompo. Ary zay le hoe ianareo mpanompony rehetra, ianareo izay matahotra azy. Anisan'ny fanompoana anankiray ny fiderana, ary zay no averin'ny mpanao salamo amin'ny salamo 220 teo ohatra. Salamo 220, hitantsika tsara fa itory ny anaranao amin'ny rahalahako amin'ny fiangonana liderako anao. Ianareo izay matahotra amin'ny Jehovah, midera azy, averiny foana le hoe fahatahorana. Satria maninona matahora azy ry zanak'Israely, satria Andriamanitra dia matahotra, nefa Andriamanitra mpamindra fotsy mpanao salamo, tsy manao tsinotsinona na marikoriko ny fahorian'ny olona izy. Itsika maha-olombelona atsika dia misavitra maharikoriko atsika, raha maloto loatra ny olona dia maharikoriko, raha ferena loatra na mijaly loatra na tritritra dia maharikoriko atsika, atahorantsika, fa Andriamanitra tsy manao an'izany. Ninona ny fahotanao, ny lotonao, ny mombanao tsy maharikoriko an'Andriamanitra ny fikasiany ianao. Ary zany tokony hanompoantsika azy tsy amin'ny tahotra. Ary zany nazaoko mideranao ny fiangonan-dehibe izy, ny voadiko dia efaiko. Anisan'ny fideranan'Andriamanitra, fanompoan'Andriamanitra ny fanefana ny voady. Be dehibe zao manao voady, manao fikasana amin'izao volana Desambra zao, rehefa tonga ny janvier lasa miaraka amin'le fety le izy fa tsisy tanteraka. Ny voadiko izy efaiko anatrehan'izay matahotra amin'ny Jehovah. Ka isika zany manompo an'Andriamanitra izay miahy atsika, izay miahy le manompo azy amin'ny fahatahorana. Za miantso ny mponina anan-danitra, mideran'Andriamanitsika ianareo mpanompony, ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Amin'le mpanjaka tsy to dia manompo azy amin'ny fahatahorana isika. Fa ny faharoa dia izao, manompo azy amin'ny fahatahorana fa mivavaka aminy amin'ny fahadiovana. Mivavaka aminy amin'ny fahadiovana. Ndeha sokafantsika ny Apokalipsy 7:20 teo, ny andininy 9 sy ny 10, andininy 9 sy ny 10. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika, sady madio mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa maro nataon'ny olona masina. Ary izy taminy soraty sambatra izay nantsoina ao amin'ny fanasana fahampakaram-badiny zanak'ondry. Hoy izy taminy ireo ny teny marin'Andriamanitra. Rehefa manompo azy amin'ny fahatahorana dia mivavaka aminy amin'ny fahadiovana. Resaka fitafiana ny resaka eto, le rongony aloha tsy le foanareo korona le tsindrominareo le izy, fa karazana hazo fanaovana tenomina dia anaovana lamba sarobidy izy io. Ary ny fotsiny zany dia tena fotsy. Dia tsika resaka momba ny pedrakevitra na amin'ny teoria momba ny fitafiana. Ny fitafiana dia anisan'ny zavatra tsara, fa anisan'ny zavatra ratsy koa. Angamba ny sasany. Raha nanamboatra izao tontolo izao Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa le olona atao Edena nge ka ny boridany.
vitan'Andriamanitra fa tsara zany. Fa tamin'ny fotoana inona izy nitafy? Zay le fanontaniana raha nanao sekolalahady ianao. Tamin'ny fotoana inona izy no nasaina nitafy na mpitafian'Andriamanitra? Tamin'ny fotoana midiran'ny fahotana. Misy fifandraisana amin'ny fahotana ny fitafiana. Tsara izy satria takokenatra. Maneho ny maha-olona ny fitafiana. Maneho ny kolotsaina na maha izy ianao ny fitafiana. Fa ny fitafiana koa dia mariky ny fiatsaram-belatsia. Ny fitafiana. Ary zay matetika abidin'ny olona. Ny fitafiana dia anafenako izay rehetra tsy metimety ao amiko. Sa tsy zany le izy. Nareo zao raha manao antirobe ty pasteur dia masina izao. Tsy hainareo kory na rovotra le kalsonao na. Rehefa samy mba mipataloha ry zavavy ohatra ny metimety fa ny feny sasany skill kely skozitra ao anaty. Ary raha miteny fitafiana dia atana tambondroka hatramin'ny paladia zay. Io koa zany anafenina ny fiatsaram-belatsintsika rehetra ao anatiny ao. Raha fofohatra raha lehilahy dia tsy avelany manao talon le vehivavy. Fa izy no mbo misy kely le talon. Asika be le izy. Io fitafiana zany anafenatsika ny zavatra rehetra. Ary misy zavatra tefena io. Tianao vavivavy toetra dia ampanaovina akanjona vehivavy tahaka ny vehivavy dia tianao sarisarindady dia ampanaovina ohatran'izany. Dia tahaka izany. Le fiainantsika zany amin'ile fitafiana zany resantsika dia misy fiatsaram-belatsia be dia be zany ao ambadiky le fitafiana ao anatiny ao. Zany koa tsy midikiny hoe aza manao fa mitiana resahany dia ataovy mitovy amin'izay koa ny ao anaty. Fa manahirina indray raha manao tamajotra serasera dia ahoana pasteur moa fizy moa ianao? Za le mba amianao. Ohatrany tsy manana mitovy aminao aho. Le ranona tsy rinao le ranona rehefa ry. Ohatrany tsy mitovy le ato anjely kely fa le ato ohatrany le hita tary. Ahoana ozy nareo? Fa tsy manao teorin'ny nudisme fa raha mivoridina daholo ny olona tsisy fiatsaram-belatsia. Tonga dia fantatrao ry ranona mandeha. Fa samy mba miafinafina kely daholo. Misy karazana akanjo mba anafenana kibo. Misy karazana akanjo anafenana zay mahi. Sa tsy isy an'izany moa? Hoy izy ato hoe ny akanjo eto ny fitafiana dia ny asa marina ataon'ny olona marina. Ny asa marina ataon'ny olona masina. Mba ho voatokana tahaka izany koa isika amin'ny fanompoan'Andriamanitra efa mivavaka azy dia amin'ny fahadiovana. Fa tsy ivelany ihany. Fa madio hatrao anaty satria asa marina ataon'ny olona masina. Marina le asa aty ivelany masina ny ao anaty. Zay no takian'Andriamanitra amintsika hoe mivavaka amin'ny fahadiovana. Ary zay no ilain'ny tompo amintsika. Ary zay hoe sambatra zay nasaina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Asaina isika ka miomana na anaty na ivelany rehefa mihaona amin'ny tompo. Sady madio ny ao anaty, madio ny ivelany. Ary le mivavaka amin'ny fahadiovana koa dia mitandrina sao dia mivavabavapoana. Dia verenantsika ny 10 amin'ile apokalipsy 7:10 10. Vakitsika manao hoe dia ny ankohoka teo mitandrina. Andriamanitra irery izy no ivavaka. Taitra Jaona nahita zavatra tanan-danitra tsy hitan'izay atao dia ny ankohoka tamin'ny anjely izy ivavaka. Hoy izy le anjely tandremo nasika le anjely. Zana anjely mahery ary mpanompy ihany na manao ihany. Rehefa mivavaka zany dia Andriamanitra irery izy no tsy mivavaka amin'ny pastera, tsy ankijerijery olona ity, tsy tahaka olona ity. Misy zavatra azo alainy tahaka amin'ny tsara, marina zany. Fa Andriamanitra irery no ivavaka. Ary zany mahavony olona maro ankehitriny. Efa tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra intsony fa mivavaka amin'ile mpitarika azy ao. Hany ka rehefa saina mihinana bozaka dia mihinana. Ohatrany mahafinaritra ahy mety sapelire vohatra manala bozaka itsy betongolo Satria
rehefa tsy hainao no mivavaka dia ambakain'ny olona amin'ny zavatra maro samihafa io ianao. Ary mazava tsara ny tenin'ny anjely hoe filazana an' Jesosy no fanahiny faminaniana. Raha misy mpaminany ka tsy manondro an' Jesosy, tsy mpaminany izy. Tsisy dirany toto korosikorosy amin'i Jesosy. Mitory an' Jesosy ve ianao? Zay ny zava-dehibe io. Fa maro ny zavatra torian'ny olona mivaona, tsy mitodika, tsy mampitodika amin'ny olona amin'i Jesosy Kristy. Nefa dia be mpanaraka. Be mpanaraka. Ary zany nampitandreman'ilay anjely an'i Jaona. Anjely matanjaka manao fahagagana, hitany taitra izy, hitany azafady aho izy ilay anjely. Tandremo. Tandremo sao mivavaka amin'ny olona raha mankaty am-piangonana. Tenin'Andriamanitra any ary Andriamanitra ihany ny vavahana. Fa sao dia diso safidy mankaty ianao. Fa Andriamanitra ny vavahan'ny olona hafa. Ary zay le atorony i Jesosy Kristy amin'ny Luka 7:20. Raha nanontaniana momba ny fanjakan'ny lanitra dia amin'ny 20 sy ny 120 hitantsika vakitsika Luka 7:20. Ary Jesosy no nanontaniany fariseo zay andro hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia aiza hoy sisa? Aiza ilay fanjakan'Andriamanitra? Ao anatinareo. Kazambakain'ny olona aty ny anay misy aty zao, ao anatinareo ny fanjakan'ny lanitra. Itsika dia nohariana manahaka ny endrik'Andriamanitra. Raha te hita ny tavan'Andriamanitra ianao dia jereo ny olona akaikinao fa io ny endrik'Andriamanitra. Teneno aminy hoe tsara tarehy ohatra n'Andriamanitra ny ianao hoe teneno aminy. Dikan'izany ato tsisy raha tsy tarehy raha azoko tsara. Ao anatinareo zany fanjakan'Andriamanitra zany Jesosy ka azambakay amin'ny olona. Io tsy aza anontaniana aty ary aza mba mirorosaina. Ka raha itsika amin'izao adventy zao mandray ny lohevitra hoe amin'ny tompo ny fanjakany, hoy ny liturjian'ny lanitra hoe manompo azy amin'ny fahatahorana azy. Ataovy izay atahoranao azy amin'ny zavatra rehetra. Ary mivavaha amina amin'ny fahadiovana anaty sy ivelany. Dia rehefa manja ianao matsaratsara tarehy ianao manja, ataovy manja koa no anatinao hipetraha amin'ny tompo. Amin'izay ianao mavo double ety amin'ny tany. Ka ny tompo mpanjaka tsy to no mitantana antsika ka tsy atahotritsika hamakivaky ny fotoana rehetra. Amen. Andriamanitra sy mpahary anay eo, misaotra anao isahay ny amin'ny teny izay omena ho anay tamin'ny voalohany teninao naharianao ny tany sy ny lanitra, ny teninao no mpahary anay olombelona. Ko ankehitriny Andriamanitra, maniraka anay ianao, hanompo anao ny amin'ny fahatahorana anao. Maniraka anay ianao Andriamanitra, hanompo anao amin'ny saina sy fanahy izahay, ary hanompo anao ny amin'ny asa anao rehetra. Maniraka anay ianao Andriamanitra, hivavaka aminao ny amin'ny fahadiovana, mba tsy hatsara velatry eo anatrehanao. Mbaranao aminay koa, mila mitandrina koa izahay, mba tsy hivavavavapoana. Fa hanompo anao Andriamanitra ny amin'ny fahamarina. Tompo, ny teninao dia mampanantena anay, fa tsy miverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita nanarahanao azy.
ny teninao Andriamanitro. Tonga nofo ato anatinay, tonga fiainana ato anatinay. Fa ankehitriny tanteraho ny asa nanaranao azy mba hahatonga anay handray ny fahafenon'i Kristy sy ny fahatanterahany fifaliana ao amina Jesosy Kristy. Mangataka aminao koa izay ankehitriny Andriamanitro, ho an'ireo mpanomponao izay hiatrika ny fanadina. Ianao tokoa no ampahery azy, hiaro azy ny amin'ny ratsy rehetra. Mety aretina io ary mety fakapanahy. Mba ho azy ianao Andriamanitro, ary mangataka aminao koa izay Andriamanitro, ny amin'ny fiarovanao ny mpanomponao eo amin'ny ratsy fanahy. Ta io izy hanana finoana, hanana fahatokina ary fikotra aminao Andriamanitro, mba hatoky anao hatramin'ny farany ary arovo amin'ny asany ratsy izy Andriamanitro. Dia izany vavaka izany dia angatahany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, sy apetraka eo anatrehanao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Isika nambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apôstôlika izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy san'Andriamanitra izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka mareo Kristy, nijara nanapaka am-potolata, ona taminazy fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainana, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ny kavahan'Andriamanitra ray sy toa, avy any haviny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manera sy tontolo izao, ny finoana famelahera, fitsangana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Mipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika reto, ao ny olon-dehibe manolotra ny tenany ao amin'ny sakramentan'ny batisa, ao re olon-dehibe manolotra ny zanany ao amin'ny sakramentan'ny batisa. Ny raha fanampin'ny fahatelo no raintsika, ny andininy voalohany ihany dia ilahatra manoloana ny alitara masina izy ireo. Jesosy vaty fehizoro.
fifanenao antsika mandray reto ravantsika reto ry havanao amin'izany sakramenta masina izany. Aoko hoe enotsika ny amin'ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo. Ary Jesosy nanatona ka niteny taminy efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty tany. Ko mandehana ianareo. Da atao mpianatra firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary inja momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oroko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranaka mandimby anao, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia niforana tamin'ny famorana tsy nataon'ny tanana, dia ny famorany Kristy dia ny batisa izany. Ka niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa, ary miara-tsangana aminy kosa amin'ny finoan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ka ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Manao izany teny Tompo izany ry havana dia mangataka anao hitodika any amin'ny fiangonana, hamaky ny fanekenao, aorian'izany dia hamaky anareo ny fanekenareo ny amin'ny zazakely. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, manaiky aho Jesosy Kristy no Tompo sy Andriamanitra, ekeko nanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ekeko ny andany Satana sy ny asany ary hifady amin'ny fanao ratsy rehetra. Ekeko ny roso mba ho tonga hampandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iakinako mba hanatanterahako izany. Amen. Mandolitra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijorona ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra, araka ny filazantsara tokony atao, mba hitombony amin'ny fahalalana, izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an Jesosy ho tonga mba ahazony hery andavany asan'ny Satana rehetra. Fona ny vavaka ho azy, hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra ny sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy antony izao fanaovam-batisa izao, ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iakinanay, anatanterahinay izany. Amen. Omen'Andriamanitra anareo izany ny herin'izany hatanteranao izany. Noho izany ry fiangonana dia manasa antsika hitsangana hangataka ny fanahy masina.
Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Vao mitalao aminao izay ray io, manatrehanay aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterainay eto am-panaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy Jesosy ane izao. Ireto mpanomponao izay atao batisa ireto ane, ho voaray mandrakizay ho ny fanekenao. Mangataka aminao izay Andriamanitra ho ampitafio ny zanakao izy, ary ampiray soa endrika aminy no miasa ny fanainao masina, izay mitarika azy isan'andro isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Fa indrindra faly misaotra anao koa izay Andriamanitra tomponay io, fa tanteraka ny faniriany reto mpanomponao ireto, tanteraka ny faniriany ray aman-dreny miombonayna amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, tanteraka ny faniriany izao mpanomponao izao, tafaombonaina ao aminao ihany koa izy, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Angatainay fiangonana tompo, dia mba hitahirizanao azy ireo eo ambanin'ny fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra. Mangataka aminao izay tompo, mba ampio ny ray aman-dreny ho amin'ny fitezanany zaza, ho ampio koa izao mpanomponao izao mba hiorina hatrany, mba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra izay ataon'ny fiangonana, ataon'ny fianakaviana, ataon'ny ray aman-dreny, ary ianao Jesosy tompo no omba azy ireo ny amin'ny fanoloran-tenany ihany koa. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ery manga mamy Jeremy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tananao. Hermanga Andriamanjato Dori Isaya. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony tompo, anaka aza matahotra. Efa niantso ny anaranao efa nanavotra anao ianao. Into zao zazo zao ka ty zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Ary anao koa mitombo amin'ny fahatsarana fa ny fanahy masina ao aminao. Amen. Ira fanampin'ny fahinana amin'ny 20 ny dia rahantsika ny tompo. Fifaliana ho antsika na amin'ny reto avantsika izay ho tokanana atokana ho isan'ny mpanefana samin'ny tompo. Ny raha fanampin'ny faharoa no raintsika andininy voalohany hiakatra ny alitara masina izy ireo.
misaotra ny tompontsika ry avy mireto olombonjena reto hanampin'ny tompo ho isan'ny fiangonana. Vavolombelony antson'izy ireo tsika ny fanekena avy amin'Andriamanitra ao amin'izy ireo, ary ny mpanefana sany tompo rehetra dia miombona koa amin'ny fanavaozana ny andro nanokarana azy. Efa nampianarana ny fotompolona Kristy amin'izy ireo, na tanteraka amin'ny fanekena amin'ny batisa ireo, ka atolotra tsika ho amasinina ankehitriny. Koa andeha tsika hitsangana ngataka ny fanahy masina. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra mandrakizay eo, misaotra anao izay ny amin'ny fony manontolo. Sitraka matsy nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena, dia ho anay sy ny zanakay, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza, antsony fitiavana anatinanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, nino ny fanambaranao izahay, dia eo amin'ny batisa dia nanoka ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahany fahasoavana aminy. Nampianarinao anay ny filazany tsara izy, ary niezaka izahay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandria ny antsonao izy, ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorana, dia ino tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana. Ry Tompo, mba hianory ny vavaka rehefa miakatra ny aminao ho azy ireo. Raisiko izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakam-pamonjenay. No angatahana izany ho azy ene, ary ho anao ray any an-danitra sy fanahy masina, ny dera sy ny Lazaro voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoentsika ny teny fanorenana azy ao fanokarana izao ny tompo. Izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoko izy andamin'ny tenany sy tonana azy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na izy navery ny ainy noho ny amiko dia azo izy aminy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao, kanefa very ny ainy? Inona no meny olona ho takalo ny aina? Fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay nan-danitra, dia izy ny raha lahako anabavoka ary reniko. Amin'izany nazovona ny akanatrehan'ny olona ekeko izy anatrehan'ny raiko izay nan-danitra, fa nazovona andany atrehan'ny olona ho lavoko kosa izy io anatrehan'ny raiko izay anan-danitra. Amen. Noho izany ravana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, valainareo araka izay sitraky ny fonareo. Inareo va min'Andriamanitra parantsika sady raintsika nan-danitra, zay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zanany latokana izay maty nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko, mino aho. Mihinany Jesosy Kristy zanany, izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanoty rehetra mibebaka, ka manaiky azo tompo tsy mpamonjy va ianareo. Eny tompoko, mino sy manaiky aho. Ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo fanekena tamin'ny batisa, izay efa nandraisanareo ny fanahy masina, ka zany fanahy masina zany mampizotra anareo milalina fiainana Kristy aminy. Ka ezaka nareo ho ten'Andriamanitra, ankatony sitrapony, ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompoam-bavahana sy fanasamin'ny tompo, izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko, manaiky ny otisy ankatoa aho. Okarinareo hitodika any amin'ny fiangonana, dia hamaky ny anaranareo tsirairay sady hanonona ny fanekenareo. Izao ery mangamamy Jeremia. Izao raha samy fontsy tolotsy ny avy nahafitiany. Izao andriary manana ny anafinaritra. Izao andria malalafelo miasina rivo olona ireny. Izao raha samy fonjy lahatry ny avy tiana. Izao raha gotiny irina tsy resy rolo dilana, rehefa nanaraka ny fampianaram-pinoana dia nanapa-kevitra indray ny fanasan'ny tompo, izay aleony mino fanekeny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa nisoratra masina no nambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy mipino tsirairay ny sitrapony, koa ezaka ao mba ny fitariany fanahy masina, ny andinika azy sy azoto azy nanarana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toriteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona amin'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako, ary ezaka ao mpiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako.
ny herin'andriamanitra miankinako hanatanteraka izany rehetra izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra, hitodika aty amin'ny alitara ianareo. Herimanga mamy Jeremia. Noho izany fanekena nataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina, dia manokana anao izay, manamasina anao izay, ka mitsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany, no hatanteraka sy ampio raha mitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny fifaliana, maheresy mahatanjah fa amin'ny Tompo momba anao. Raha samy arivonjy tolotra ny avo na aritiana. Noho izany fanekeny nataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany, no hatanteraka sy ampio raha mampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny fanantenana, maheresy mahatanjah fa ny Tompo momba anao. Andriary manana ny aina finaritra. Noho izany fanekeny nataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany, no hatanteraka sy ampio raha mampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny fahindrina, maheresy mahatanjah fa amin'ny Tompo momba anao. Andria malala arivelo miasinarivo olonirina. Noho izany fanekeny nataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, mitsodrananao izay, manokana anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany, no hatanteraka sy ampio raha mampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny fitiavany, maheresy mahatanjah fa amin'ny Tompo momba anao. Raha samy arivonjy lahatry ny avo tiana. Noho izany fanekeny nataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany, no hatanteraka sy ampio raha mampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny finoana, maheresy mahatanjah fa ny Tompo momba anao. Rakotonirina tsy resy oliodilanina. Noho izany fanekeny nataona teo izany, dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona laha tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagagany, no hatanteraka sy ampio raha mampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay, ho aminao ny fahindrina, maheresy mahatanjah fa ny Tompo momba anao. Aoka hivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, misaotranao izay no ity ora izay omenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao ray eo ireto kanomponao ireto, izay vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra rainay io no niantso azy, ka namaly izany antsonao izany izy ireo. Taio ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aretany ao anatin'izany, noho ny fanahinao masina izay mitarika azy. Ianao ihany Tompo no aoka hanomana azy, hanatona ny latabatra ao masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy ahazozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ireo, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalahana izany.
ary sehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asan'izy ireo. Mivavaka aminao koa izay ry Tompo Andriamanitra io, mba homeo anay rehetra ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristiana, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenana ho an'ny zanakao. Ry Tompo Andriamanitra raina io, ianao ilay Andriamanitra ray ny famondrapo, miaino vavaka ianao ka mino somatoko izahay, fa renao izany vavaka sandratra izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao malalanao, ilay mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpanevana tany tompo vaovao, tany mafy ny ananareo mba tsisy akany satrobonina reo, ary mandehanana ka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra fa amin'ny tompo ny fanjakana. Amen. Ny sampanantanora kristiana amin'ny lalany antsan'ny folo andany ny iteran'Andriamanitra ny amin'izao fanokanana izao.
Tonga amin'ny fotoanany rojombavaka isam-bolana isika, ire izay tonga tsingerin-taona volana Desambra hitsangana hoentinam-bavaka soaraben'ny fiangonana. Ireo izay natsiary fahasoavana manokana dia ranan'ny tompo hitsangana. Ireo izay manana olana hoentinam-bavaka hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay namoy ny avy amin'ny malalana ho ampahirizina hitsangana. Hivavaka isika. Nosananao izay tompona amin'ny fotoana maminay izay afohanay mifampitondra amin'ny bavaka. Mitaraina aminao mitondra izay mahavesatra nay tsirairay avy, nefa koa mandotra ny fonay amin'ny fifaliana omenao. Koa mivavaka izay voalohany andreto avanay izay namony havana indonam-pahoriana, miatra manaina ny fiainana satria namony havana izy. Malahelo ny fotoman'ny maso ary misento ny saina ianao Andriamanitra, nefa naka ianao nanome isaorana ianao amin'ny zavatra rehetra ampianarana mba hisaotra anao izy ireo. Ka ianao nikadiny kamboty ary ireharehany mpitondra tena. Ka ianao hitantana azy ireo amin'ny tany ankavanan'ny fahamarinana, hitondra azy ireo amin'ny mahazaka mpitiavanao ianao. Ka andresy izy rehetra manoloana azy izy, ary ny fahatsirovana rehetra dia hozary fifaliana sy tsiky sy entina mihoatra amin'ny fiainana. Ka ianao Andriamanitra meno ny banga, ary ianao Andriamanitra no ampalika ny tara-pahazavanao aminao. Ora ary izy ireo ankehitriny hifaly aminao satria ray ianao ary tena tia azy ireo ianao. Mivavaka izay ho an'ny marary sy ny manana ny marary amin'ny toerana maro samihafa. No Andriamanitra hijery azy ireo amin'ny tananao feno olatra, hikasika azy ireo ianao satria tsy mba maharikoriko anao izy ireo, na ny aretina sitrapanafana, na ny areti-saina, na ny ara-panahy, na ny aretina tsotra. Ianao Andriamanitra hikasika azy ireo, hanome ny fahatanjahana azy, ampody ny ainy, hiaro ny ainy tsidina nan-davaka, hanasitrana ny aretina rehetra, ary no fataonao raha ny mody indray toy ny an'ny voromahery, ka amin'ny anaranao no hanasitranana azy ireo. Misy ny manana olana amin'ny endriny maro samihafa, miasa atao tsy mahavokatra, mandraharaha atao maty antoka, ary very asa, ary kely ny fidiram-bola. Misy ny vola nefa ohatrany tsy hita aminy izay ny zava-bitany. Manana olana amin'ny fitsarana, amin'ny tenana, amin'ny tokantranony, amin'ny zanany, amin'ny fiarahamonina, imezy amin'ny olona indraindray, misitro belona amin'ny fotoana sasany. Ianao dia tsy fo fa mahavonjy ny tananao ary ny sofinao tsy lalon-dalovina fa mahare azy tsara. Indro ianao midina ianao satria hitakonao ny fahorian'ny olonao, ka efa midina ianao izao hamonjy azy.
tanterao za mitaka namonjena ny vahoakanao tany Egipta fahiny ka nolotra vahaolana ianao ampalady ny saina ka hiatrika ny zavatra rehetra amin'ny fahatoniana ka ianao Andriamanitra ampandresy azy fa manoatra noho ny mpandresy izy amin'ny alalana efa ty azy dia Kristy Jesosy tomponay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka fa lehibe ny ao anatin'izy ireo ny amin'izao tontolo izao ny fandresena ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoanay meo azy ireo ny finoana velona ary ianao Andriamanitra no ama amin'ny olana ianao Andriamanitra koa hijery reto avanay reto nahazo tombo-pahasoavana manokana taminao ara-pananana ara-tsaina ara-panahy fahasoavana amin'ny endriny maro samihafa isaorana ny Andriamanitra izay mitahy azy ireo tamin'ny fitahim-panahy rehetra tsy azo tononona ka nomenao azy izy amin'ny taony tsy nampoiziny taony nefa niriny fatratra ka ianao Andriamanitra efa nanome na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitraponao ny hitahiry zany hatranandanitra ka ianao no mahatahiry ilay zavatra efa natolotra ao azy tehirizy mba hiazona izay niazonanao azy izy ireo ka mindetsy amin'ny tahotra sy amin'ny kery izy ireo reto avanay reto tonga tsingery-taona volana desambra izao mampianarana ny isan'ny andronay ananay fohy endry ko mba arakaraka ny tomboan'ny taona itomboan'ny fahendrena sy ny fahasoavana safidin'ny fiangonanao izy ireo ane fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao manome fofonaina mivavorony ianao ary manome fahavelomana ho azy ka mitombonandro meanao azy fitopolo valopolo na folo na firy dia iainana miaraka amin'ny Kristy ilay mpandresy izay ka izaho no itsofanay rano azy ireo sy arabanay izay amin'ny anaranao valy ivavaka izay tompo na ny mipetraka na ny mitsangana ny anany tokotany ny any lavitra nampitan-dranomasina ny manaraka amin'ny tamajotra serasera ianao Andriamanitra hijery azy ireo tsirairay hitahany zanany tsirairay avy ianao ka ampody ao ambalanao ny mania ary ampatanjaka ny finoana me fahendrena izy ireo reharehanay n'aiza n'aiza misy azy ireo ianao Andriamanitra tanterao aminay loe ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra zay fehezinareo ety amin'ny tamy dia fehezina nandanitra ko fehezina amin'ny naranao ny olana rehetra tsy hanan-kerana ampahefana amin'reto zanakao sy rehetra manaraka izao vavaka izao ianao Andriamanitra mahay manome zay mahasofa tsy maneho vato ianao ny solony mofo na menarana solony azo an-drano fa na mbola tsy mangataka ary izay dia omenao ny mamboly meo fahavokarana ny miasa ataovy mahavamina ny mandraharaha ataovy mahazo tombony mifanaraka amin'izany ka ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay avy manahirina ny miaina ny rayndray tompo ny fiarahamonina ny tsy fandripahalemana misy mangalatra na ny zanakaina izay na ny fatinay misy mangalatra misy manapa-do misy zavatra maro samihafa iainanay mila tsy ho zakanay ny faeo ianao satria anao ny fanjakana koa izany no angatany aminao hiaro ny zanak'Andriamanitra rehetra n'aiza n'aiza misy azy ireo ampianary kosa ireo anao ny sitraka ao n'aiza n'aiza tsy ho mpanambaka namana na mpangalatra amin'ny toerana misy azy ireo fa hijoro vavolombelona ka ho laza ny firenena ny fisian'ny olona rehetra voataiza eto amin'ity chapelle militaire ty n'aiza n'aiza misy azy fa tsy ireo indray ny mpambotry ny firenena anao ohatra ratsy amin'ny toerana misy azy ireo fa matoky izay fa manana olona voataiza hitantina firenena orinasa fiangonana n'aiza n'aiza ny raha anazy ireo ka valio vavaka ny tsirairay tompo satria efa omenao izany satria efa ty azy ireo ianao misaotra tompo amen satria ny tsingery-taonareo dia morary sondrino misaotra tompo iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra zao andron'io izao ary dia manona ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy hatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehova ny farany tany rehetra ary ankohaka eo anatrehan'ny fokon'ny firenena samihafa fa an Jehova ny fanjakana ary manapaka ny firenena samihafa izy salamo 2:20 andiny 7:20 sy 8:20 toy izao indray vaovaovaray tamin'izao maraina izao anio no farafandraisana ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fety krismasy isa tsampana sy ny fikambanana ao amin'ny branche secrétariat aoka mba samy anaja ny fepitoana nomena mba hahamora ny fandaminana isy ny fivoriana iarahan'ny protestanta sy ny katolika
ho fandaminana ny fampiasana ny trano fiangonana sy ny sosol ny alarobia fa 7 ny volana desambra manomboka amin'ny 5 eto am-piangonana. Anasana ny filohan'ny sampana rehetra. Fantanin'ny dekona sy ny loholona ny 3 3 dia atao ny sabotsy fa 17 ny volana desambra manomboka amin'ny 9 ora maraina eto am-piangonana. Isy ny formation izay ataon'ny komite teknika ao amin'ny sary sy ny feo, ireo izay mampita mivantana amin'ny FB sy ny YouTube, izay atao ny alahady fa 12 ny volana desambra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eto am-piangonana. Koa entana ireo izay manam-paniriana anampy azy ireo, indrindra fa ireo izay ao anatin'ny sampana. Ny famonosana ny vatomamy krismasy dia atao ny alarobia fa 14 ny volana desambra manomboka amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Misy ilay valopy izay nizaraina tamintsika tamin'ny herin'ny androany, valopy fisotrondronon'ny mpitandrina Ravololo San Ester, koa izay manam-paniriana ny amerina izany dia androtraka azy ao anatin'ny rakitra na anatitra izany ao am-birao mpitandrina na ao am-biraon'ny sekretaria. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana Dorcas. Miverina ny sampana ny ariva amin'ny 3 ora tolakandro, mitondra robe t-shirt na t-shirt. Fikambanan'ny katekomena. Riavana. Anatanteraka ny fifidianana ny birao vaovao, hitantana ny fikambanana isika araka ny satam-fean'ny fikambanana. Koa itsoina isika izay matsiaro fa tokony ananandraikitra amin'izany anatona ny birao perinasa. Andray ireo andinindiny momba ny firotsahana. Ny ofoloa no tsy maintsy efa mpandray ny fanasan'ny tompo, fa ny ankoatr'izay dia azon'ny mpikambana katekomena atao. Amin'ny zoma fa 12 sy katramin'ny alahady fa 17 ny volana desambra ny fividianana ka samy miomana nareo fidiana na ireo mpifidy, fa hoy ny soratra masina hoe mazotoa fa aza malaina ary ka fanafoa amin'ny fanomponan'ny tompo, tianao Jesoa. Sampana VFL. Isaorana ny tompo fa totosa somatsara ny fankalazana fa 7 taona ny antema amin'ny 10 alin-da eny amin'ny chapelle militaire Ivato, izay nitanterahana tamin'ny alahady fa 17 ny volana desambra lasa teo, izay nandraisan'ny sampana anjara ka nazahoany laharana voalohany tamin'ny fanahin'ny fahafoizana, voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Sampana sekolelahady. Alahadin'ny sekolelahady ny alahady faharoa izao, manao fanamiana ny mpampianatra sy ny mpianatra. Mpampianatra teny vaovao, mpianatra fotsy amboniny, miara-mipetraka ao ambony daholo isika rehetra. Manadio fiangonana ny mpampianatra amin'ny sabotsy izao manomboka amin'ny 4 ora hariva. Miverina ny sekolelahady sy ny tanketsa raha hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany. Fianarana hira Noely. Mifarana ny fandraisana ny ankizy vaovao amin'ny fianarana krismasy. Sampana mpanazava stily. Manentana trany ny kristiana iray manontolo ny sampaty handray anjara amin'ny bûche de Noël ho fanohanana ny sampana. 5 sy 1 alina ny 4 portion ary 5 sy 2 alina kosa ny 8 portion. Atsona ny kapea sy ny sakaiza rehetra hijanona ao aorian'ny fandraisana handray ny anjara tapakila ho varotana. Rakim-pisaorana. Fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia anompo an'i Jehovah izahay. Mangataka ny hira firana fanampiny laharana faharoa ambin'ny folo ary atolotra ho an'ny mpitandrina 3 amby rahalahy. Rakim-pisaorana ho fiderana an'Andriamanitra noho ny fitahiana ny fiainanay manontolo sy ny fahasoavana narotsany hatrizay sy ny rehetra efa nomanina. Isaorana ny Andriamanitra no fanomezana tsy azo tononona. Atolotra ny mpitandrina sy ny fiangonana
hanaovana asa soa ho an'ny sahirana indrindra amin'ny fety ho avy ny fiavian'ny tompo, mangataka vavaka fiarovana amin'ny ratsy fanahy. Ratsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana amin'ny mpanao azy, mangataka vavaka fampaherezana ho fiatrena amin'ny fanadinana izay ho atao ny 9 ka hatramin'ny 7 Desambra ho avy izao. Manolotra izany ho an'ny fiangonana sy ny mpitandrina Rakotomafy Mikael. Fisaorana. Ny jeneraly Rakotomafy Dominique Amivady sy ny zanaka aman-jafiny, ny praitapo aminy sy ny vadiny ary ny zanaka aman-jafiny dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina, ny birao fiangonana, fikambanan'ny diakona sy ny loholona, ny sampana sy ny fikambanana ary ny sampanasa rehetra, ny mpiara-manompo rehetra eto amin'ny chapelle militaire protestanta Apaibe izay nitondra mibavaka, nampahery sy nampionona azy ireo tamin'ny namoizan'izy ireo ny reny sy ny renibeny. Razana Mananarysoa Suzanne Claire, mpampianatra misotro ronono. Andriamanitra manakare-pahasoavana sady tompon'ny fiadanana ny amaly fitianareo. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Manolotra fialatsiny ho an'ireo izay tsy tratrantro noho ny hafenondrano be loatra. Nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana ihany koa izy ireo. Toy izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa amin'ny herin'ny randria mamonjy ny ranty arintsonoa atolotry ny ray aman-dreny ray mamonjy andry ny rina Thierry Bruce sy raha mamonjy soa miaro zo na andrianina tamin'ny ilany ato izy ireo. Saotra tompo. Ireto avantsika eto arabaitsika na vitan'ny fanamasinana fanambadiana raha soanay vonjatovonjaka danisy randria tsara amin'ny aina randy hoana raha naivison lovany rina sy raha naivison andotina anika amin'ny ilany ato ireo dia arabanareo ny fiangonana. Ireto avantsika reto entina mbavaka ho amasinana fanambadiana anay matosy raha matoisa rakotary malala sarobidy ny aina didiesy Raoul Armanga Solo Aja Sara Andriana Arjona Fisy Randriana Ambonina Nirintso Razafy Manantsolo Vaniana sy Razana Jafa Nirina Natasha Rasolomanina Toko Mamtina sy Rarlalao Safidiny Rina Tahiana Randriana Arjona Fitahiana sy Rakotomanga Olivia Daniel. Ireo izy ireo ny mitsangana teo ny amin'izany dia mivavaka anareo ny fiangonana mba ho totozy soamantsara ny faniriana reo. Saotra tompoko. Misy ireo mpiasan'ny radio fahazavana mandehandeha amintsika misy ny fanohanana azy ny onjam-peno radio fahazavana dia manao fikarakarana bus de Noël koa izy ireo amin'ny tapakila 5,000 sy 2 alina ariary mandalo izy ireo afaka mandray anjara amin'izany isika. Irosa amin'ny rakitra isika eo raha ny tokopira hira ao anatin'izany dia koa nandamina ny momban'izany.